Halleloia. De amin'ny fifaliana lehibe ara mpambarana no miara-bantsika amin'izao fotoana izao a. De tonga indray ny fotoana zay atsika anatin'izao fandarantsika. Vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a. Ny Aki radio, ny Aki media, ny mpikambana anatina vavaka fiambenana ary ny gropy izay maharesy. De manona fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto indray amin'ity androany ity de fiadanana tompony ho aminao arapaina ianao tonga soamantsara eto indray. De ho tahin'Andriamanitra ary isika tsirairay avy de faly mahita anareo eto ranabavintsika Marizô no niditra voalohany teto androany tahiny tompo anabavy Marizô, Maholy Falia, Tojo Mikael, Erika Raka, Preta Marie, Rodine Marie, Domona Kotsman, Tojo Mikael, Aimé Manambotsoa, Erika, Yama, Erika, misy Erika Raka de misy Erika, Zinata Teoda, Yama, Rasoenina Natalie, tahiny tompo daholo tsika tsirairay avy de fiadanana tompo amintsika Zinata Teoda, Verselina, Aimé Manambotsoa efa narabaiko teo, Eliana, Aimé Lovely, Andonina Suzelle, Olga Ranonso, Razana Monika, Tojo Mikael, Cotre Camaradin'i Jesosy, Mama Valitina, Olga Rajamandimby, Mami, tahiny Jesosy isika tsirairay avy de fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Berthe Savaty, Benja, Cotre efa narabaiko teo ihany koa, dia Koda Leonie, Mami, Tina Rakoarzaka, Tongasoa, Marie Gildas, Farahely Tovo, Teriral Benja, Tongasoa, Jonathan, Ianitra Nina, tahintsika rehetrarehetra. De raha androany koa ianao nefa vao tonga eto de arabaina ihany koa ianao de ny fiadanana tompony anapaka anatinao ary matoka fa tsy tonga fotsiny eto ianao fa misy raha ilan'ny tompo anao koa de maharetatra amin'ny farany de miorena tsara de mahazaho hery mahazaho fahafinaretana. Solo Andriatseno, tahiny Jesosy Calvaleuse, Solo Andriatseno, Tina Malala, tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Iarakintsika amin'ny adin'indray sasany eo ihaino hiritsika, ihaino vavakantsika, ihaino toritentsika, ihaino famelabelarana vavaka ho an'ny firenena. Matoka fa fampaherentsika androany. Matoka fa raha iary eto ianao de tsy takan'ny idiranao teto raha kivikivy ianao niditra teto de tsy zany nivoahanao eto amin'ity androany ity fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy. De samy tahin'Andriamanitra, samy mahery. Laurence Rakotoarisoa, Tongasoa, Tsiry Amboaramiel, Tongasoa. Andao ary aloha anjara rehetra hitondra bavaka zao fandara zao tsika. Andao ambandrotsika ny anabavitsika Soameva avy eto Frantsay zany hivavaka fanombohana izao fotoana izao. Tahiny tompo ranabavy Soameva, anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo atsika mianakavy. De mbola Andriamanitra tomponay io, mitera sy misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra io. Satria nomenao zao takariva izao, nomenao zao alina mangina zao Jehovah Andriamanitra io. Misaotra sy midera anao zay noho ny alehibiazanao Jehovah Andriamanitra. Tia zay Jehovah Andriamanitra io, mifona aminao amin'ny rehetra sy nataonay tsy fanaraka amin'ny fitraponao raha io. Mamelana elika mamindrafo aminay Jehovah Andriamanitra io. Jeto de Andriamanitra io, hatreo ity fandaharana nidamika zaho ity Tompo Andriamanitra io. Arovy ity fandaharana ity Jehovah Andriamanitra raha kofindrano Jesosy Kristy, ity connexion ity, ataovany tsara Jehovah Andriamanitra io, ampita afaka ny mpanomponao Jehovah Andriamanitra. Kane tsy pieny fotsiny zay eto fa andriany teninao Jehovah Andriamanitra io, ary ampiarina io amin'ny fiainana Tompo Andriamanitra. Era sy lazanao Tompo Andriamanitra io, misaotra Jesosy io, misaotra Jesosy Kristy tompony sabata. Alleluia, amen. Halleluia, isaorantsika ny anabavy Soameva izany vavaka izany. De ho tahin'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao de misaotra ny amin'ny fandraisana anjara. Atsika moa ho atsika izay afaka indrindra nareo amin'ny gropy de mezana nareo manao partage satria ny antony de izahay lasa tsy afaka manao partage intsony lasa vitsykely ny partage azo atao tsara fantatrika fa betsaka. Mitodika manokana aminareo ilay ny antso teo lasa misy fahasahiranana be aminareo amin'ny Facebook misy olona zao hiditra amin'ny compte de lasa tsy tafiditra intsony de lasa misy olana misy olana eritreretinareo hoe ny anahy zao ny comptenay Rado Rakoto Salama, Rado Aki radio mampionona Aki radio Aki radio andramika izao sy ny Aki media. De tamin'ny voalohany mampionona tsy afaka manao partage
de aveo moa za iny za lasa tsy afaka manao live zao ndray zao a ny compte Wikimedia de lasa tsy afaka manao partage tsony a fa voafetra de voafetra ka de ny tiako lazaina hoe ho antsika indrindra ao am'groupe a de mezana nareo a mipartager satria ny antony a betsaka ny olona mety mba mitady kely any hoe aiza le fandaharana iny nefa tena tsisy tena tsy hita tsony le izy a sarotra mahita azy a am'zao tsika miteny zao ka de apetrakitsika amin'ny fampizarantsika ny partage a de zay moa taloha tsy nanahirana anareo ohatr'izany fa ankehitriny le izy tena lasa be loatra le sakatsakana le Facebook tena betsaka loatra ny zavatra miova am'le izy a de misy koa nefa olona any mangetaheta de ezahantsika ny mba hifampizara an'lay izy de tahian'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra androany tsika tsy haiko zao ny fahinonareo anay efa nihatsara ve a nisy fanamboarana kely natao a de tsy haiko hoe efa mihatsara ve a ny fifandraisantsika sa mbola tapatapaka ohatran'le omaly a indrindrandrindra ao anatin'ny hiritsika no hanao an'izay test izay a de samia miteny hoe mahenoana ahoana fanoana an'le hira tapatapaka be a sa mandeha tsara ny hirantsika alleloia Rolianis tahiny tompo a Anjasika Patitsia Maolo Falia Marizo tsy afaka manao partage koa Marizo de zay le izy averiko foana vavaka fanomboana teo tapatapaka kely zahako eny tsara mandeha tsara tsara be ozy tojo ok daholo aloha enotsika ny hira de irarentsika mba tsy ho tapatapaka hiatrika pasika tsika afaka teo andro kapitso a lakamisy de zoma de miatrika na sabata isika de ny harivan'iny a hiatrika pasika mino fa tao anaty fandarana takariva mahafinaritra androany izay nahafinaritra tokoa ianam-baviaina no nitarika fotoana de zay mivady a fampianarana efa tamin'ny herintaona ny hitanareo ny fampianarana momba amin'ny pasika de mety tsy de nisy foana moa nanaovana fampianarana ntsony amin'ity herinandro ity a fa de fampianarana koa mitovy ihany zavatra mitovy ihany no tenena ny fomba mamoahana azy mety zavatra mety samihafa de mitombina ny tenin'ny anabavy tsiry amboara-mielona nefa za koa zany tsy mbola rava de zao ny aza araiko ny anahy tena fotoana zao andro famoahantsika ny fahamarinana zao a tonga ho azo ihany Jesosy a de ndreo zay mbola tsy mahalala aloha ataontsika zay mampalala azy misaotra ranabavy Soameva tam'vavaka matsiro a ho tahin'Andriamanitra anie de tahiny tompo tiana malala maheno tsara ozy nareo a mazava tsara tahiny tompo anabavy Anitra Nirina anabavy Linda Yasina Ranaivoarison Maevare dia tahiny tompo andao aloha tsika hihaino hira za zany no teny anao amboary ny programanao a amin'ny sabata ao avy zao andao tsika hitandrina pasika fa hitondra fandresena fanafahana ho anao a ny pasika izay ho tandremantsika io alleloia alleloia ataovy mihoatra lavitra nitandremanao an'iny tamin'ny 25 décembre iny a ny fiomananao tamin'iny a mihoatra lavitra zany satria ity ny tena izy iny tsy izy fa ity ny tena izy de ny pasika atsirovantsika nahafataisan'i Jesosy ilay nitenenan'i Jesosy hoe ataovy zao a mba ho fahatsiarovana ka hatsiaro an'i Jesosy tsika raha amin'ny sabata alina io a manomboka amin'ny fito ny fotoana de amboary ny programanao aza atao misy antony tsy ahatongavanao amin'io fa tena hiankina amin'ny fahombiazantsika amin'ny fiainanao manontolo a io pasika izay ho ataontsika io ary tadiova io pasika io de fahamarinana ngeza be io ary fahamarinana zany a de tsy tatiny devoly fahamarinana zany no manafaka ny olona ary io de tena hanafaka atsika ary rehetrarehetra mety misy olana ianao mety tena tsy tafavoaka zany mihitsy ny fiainanao ka ny zanak'Israely raha vana malala efa-jato taona tsy nety tafavoaka tamin'ny fiainana fa pasika no namoahan'Andriamanitra azy ny alin'ny pasika namoahan'Andriamanitra azy ka za matoky sy mino fa hiezaka tsika amin'ny zoma
mety izahako no erika an'izay mivady hitondra tenin'Andriamanitra eto amin'ny zoma mba hitondra tsika ao anatin'ny ampiainantsika anatin'izany pasika izany. Sabatala amin'ny fito manomboka ny fotoana tonga avo fa tsy haneninanao io an. Andao reto tsika ty irana mahafinaritra be ty an, irana pasika izy ty ary souvenir, misy souvenir any amin'ny vady mahafinaritra be mihitsy an tao anatin'ity an souvenir anay niaraka tamin'i Jesosy, ahatsiarovana vavaka tendrombohitra manakaikaiky ny pasika tamin'izany andro zany. Tena hoe raha ijoro vavolombelona kely an mironotsika an'ity ry ty mba ahatsiarovana mivady an'ity ry ty dia izao. Tao anatin'ny olana be mihitsy izay mivady tamin'ny taona 2010. Tena hoe tao anatina fiainana tena hoe zéro, mihoatra noho miiba noho zéro miiba. Zéro zany mbola hoe tsy manana fa zay tena nananan'olona zavatra be dia be. Efa nandeha zay tamin'izany nanavaka tendrombohitra voalohany. Tena hoe nandeha taxi fa hozy ny taxi hoe eto ny tapitra ny volanareo, nandeha tongotra amin'izay nandeha nanao an'izany vavaka tendrombohitra miaraka amin'ny zazakely anankiray zay tamin'izany. Fa tena nandeha tongotra, tena hoe tena niosona mihitsy tamin'izany fa zao hitady an'Andriamanitra. Fa hijoroka vavolombelona aminao raha havana malala fa tady idio an, fa raha mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao tena ho hitanao izy. Mahafinaritra be fa herintaona tao aorianan'io, taona 2008 akaiky pasika ohatr'izao andeha nanao vavaka tendrombohitra izahay. Rehefa nanao vavaka tendrombohitra izay raha havana malala dia tadidiny zavatra ny herintaona lasa, efa nitondra tômôbila nandeha nanao vavaka tendrombohitra, efa izany mitondra ny olona rehetra andeha hanao vavaka tendrombohitra. 4x4 ngeza be izay ny tômôbilinay tamin'izany, nazaka olona be dia be. Andeha ho aiza? Andeha hanao vavaka tendrombohitra. Herintaona lasa nandeha tongotra. Fa ny tao aorianan'izay rehefa nitady an'Andriamanitra dia izao. Teny ambony fiarakodia andeha hanao vavaka tendrombohitra izay no nanaovanay an'izao hira henotsika izao hoe tena anaka omeo aho fotsiny ny fonao, fa raha omenao aho fotsiny ny fonao tena ho karakaraiko ny aminao. Ka andeha tsika hiteny hoe hoditsika tsita ve raha havana malala hoe Jesosy mahatao antsika tsia. Raha mbola eto amin'ny fandarana andramoka izao ianao, tsy hoditsika tsita izany fa ho tsarovantsika hatramin'ny atsipiriany fa mahatao antsika Jesosy. Mahay nofinaritra ary ataontsika izany izy izany ho voninahitran'Andriamanitra. Misaotra mampionina nandika izany hira izany navoatra an'izany androany. Ndao ary mahay nofinaritra ianao. Aza lavina izy fa mba mila anao izy androany ry havana malala. Halleluja. Masoandro mais inatoko fa mafitina
tena maty ny tompontsika ravana amonjy asianao hoe sotra jesosy alleloia hoditsika tsy hita ve zany ravana mala sanatry zany jesosy holavinao ve raha mba mily anao izy ambany omeo ny fonao ravana omeo ny fonao lavinao ve mba milanao izy ambany hoe anaka meo any fonao io ny ilaiko io alleloia de mifaly fa izy mihitsy ny miany fiainanao ity amen jesosy alleluia alleluia somary mbola mety tapatapaka kely indray ny nenonareo azy a fa izahana foana no sy tsy tapatapaka azy a ny zana moa nanatsara androany fa mino fa tsaratsara kokoa nonomaly ahoana zao fainonareo azy tapaka nonomaly ve sa somary mba tsaratsara kokoa nonomaly a ny fainonareo a ilay androany tahiny tompony elifantoa andonina suzelle tahiny jesosy tsika rehetrarehetra sendra betsy mbola sy narabaiko teo ihany koa fleur faly ray ritovo a alleloia amen tahiny jesosy tsika rehetrarehetra mety indray tamin'ny farany tsaratsara nonomaly zany alleloia amen sandolany-rina tahiny jesosy angela io ndao ary tsika hiditra amin'ny tenin'andriamanitra ndao ampandrosotsika ny anabavitsika lovelitina izay hitondra ny tenin'andriamanitra androany zay tokony anotsika maly a nefa moa tapatapaka loatra fa angatahantsika amin'andriamanitra mbola ho tsara nonomaly a ny androany andao ary ampandrosotsika izy a tsaratsara kokoa nonomaly ony andao ary ampandrosotsika ary izy a de mino finaritra ary tsika rehetra rehefa miverineto a eno ny tenin'andriamanitra isika tahiny tompo a ranabavy a lovely a tina avy eto a frantsa tahiny to pastera dia fiadanany tompo ihany koa amintsika mpiaino sy mpanaraka ny fandarana vavaka fiambenana izay andrenesantsika ny tenin'andriamanitra velona dia ny tenin'andriamanitra izay entiko hanomezana voninahitran'andriamanitra moa ry havana malala sady entiko ihany koa kaherezana antsika tsirairay avy amin'izao alina izao dia hitantsika ao amin'ny salamo a fahavalo amby roapolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina salamo a fahavalo amby roapolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina izay vakotra izao ny anaran'i jesosy manao hoe sambatra izay rehetra matahotra ny Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany fa ho anao koa ny asan'ny tanana
anao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanakao liva manodidina ny latabatrao. Indro toy izany no hita ihina izay lehilahy matahotra ny Jehovah. Hitahinao avy any Ziona ny Jehovah ho faly tamin'ny fahasoan'i Jerosalema ny ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Endy, ahita ny zafinao ny ianao. Fiadanana ny eo amin'ny Israely. Aleloia. Amen. Dia izao ry havana malala, tena mahafaly anahy ny izaran'ity tenin'Andriamanitra ty aminareo satria tena ataon'Andriamanitra tanteraka amiko io tenin'Andriamanitra ary mbola ataon'Andriamanitra tanteraka amin'ny fiainako amin'izao tsika miteny izao dia izaran'izany aminareo indrindra za satria io teny io moa dia teny azoko tsodrano azoko tamin'ny fifadikana izay natao teto amin'izao fandarana izao nandritra ny 3 andro tamin'ny 20 febroary lasa teo. Dia mahakasika anahy manokana mihitsy satria ataon'Andriamanitra tanteraka satria tena na amin'ny zanako izany na amin'ny vadiko na amiko manokana dia hijoroako vavolombelona aminareo rehefa avy eo moa fa manasa anareo za hiaino hatramin'ny farany. Dia izao ry havana fa ety am-piandohana aloha za moa dia izara kely ny hafaliako aminareo hoe tena ataon'Andriamanitra tanteraka loatra mifandreny foko ry havana dia ny hoe anao ny asan'Andriamanitra dia ny anao ny vavolombelona ny teny ny toro amin'ny filazantsara. Dia voninahitra moa ho anahy azy irery ihany satria tena mpamonjy mifidy anahy izy mifidy anahy tanaty maro. Dia tena isaorako dia eto ihany koa za mamerina fisaorana mitafotafo any Zoky Mapiona sy Pasteur Rady Rakotosalama moa izany satria nampiaon'Andriamanitra tamiko izy ireo nampiaon'Andriamanitra tamin'ny lalako ny lalan'izy ireo dia izao za miaraka manao ny asan'Andriamanitra miaraka izy ireo izao amerina olona maro ambala an'Andriamanitra. Dia eto ihany koa za dia isaotra ny groupe izay maharesy rehetra izay efa fianakaviana keliko amiko mihitsy moa satria izy ireo no miray tanjona amiko miray manatotosana izao asan'Andriamanitra izao. Dia hoy za aminareo hoe bisou mamy be sady maharetatra hatramin'ny farantsika tsirairay avy dia mijoroa dia Jesosy ihany dia Jesosy hatrany hatramin'ny farany. Dia izao ry havana malala za moa efa hatramin'ny fahakeloko no taizana finoana fa izany hoe tsy dia tena hoe niaina betsaka tamin'izany finoana izany satria tamin'ny kely mbola zavatra hafa moa no nahavariana. Fa rehefa nanomboka vorosaina za ry havana malala rehefa nanomboka ny alehibe dia niantsiry tato anatiko tsikelikely ny fitiavako an'Andriamanitra. Lasa nanomboka nahatsapa ny fahatsarany sy ny fahalehibiazany za ry havana malala dia nitombo tato anatiko ny etaetako ny ifandray aminazy. Dia izao ry havana tamin'izany indrindra namangin'Andriamanitra anahy satria hita ny etaetako dia tamin'ny taona 2021 moa za no namangin'Andriamanitra anahy voalohany. Dia tamin'izany nahavitako batisa tamin'ny Rahobe voalohany ry havana ary tamin'izany ihany koa no nitandremako sabata ny fahamasinana sy sabata voalohany ry havana malala. Dia tena nahafinaritra be ny zavatra niainako tamin'izany. Fa izao ry havana malala eto amin'ity tany izay anjakan'ny Satana ty, eto amin'ity tany izay feno faharatsiana ty ry havana malala dia solafaka ny diako nandritra ny fotoana elaela satria moa mandeha ny taona dia be da be ny zavatra nahavariana. Dia izao ry havana tena niena ny fiainam-panahiko tena lasa zara fananana fifandraisana tamin'Andriamanitra za. Lasa nangatsiatsika ny fiainam-panahiko. Dia izao nefa tsoa ihany fa teo Andriamanitra ary tena hoy za hoe aleloia be satria tena tsy nahafoy an'Andriamanitra, tsy nahafoy ny zanaka izay tia azy sy mitady anazy Andriamanitra ry havana malala. Dia rehefa tena hoe ao anatinao moa ny etaety, rehefa tena hoe vonona sy tapa-kevitra ny roso ianao ry havana dia tsarovy fa tsy maintsy mijery ianao Andriamanitra ary hainy manao ny mahatsara an'izay lalakalehanao ry havana. Dia za manokana moa dia tena niasa tamiko izy satria novelominy tato anatiko indray ry havana ny hafanam-poko izay efa nangatsiatsika any aloha. Dia nofoazony indray tato anatiko ry havana malala ny fiainam-panahiko izay efa nitady ho maty tany aloha tany. Dia nanomboka tsapako hoe mila manantona an'Andriamanitra foana, mila mifandray amin'Andriamanitra foana. Dia tena nitapahako ny hevitra hoe zaho tsy hevitra intsony fa hiroso. Dia tamin'izany indrindra moa ry havana no miasa tamiko foana Andriamanitra. Dia nanomboka tamin'ny faraparan'ny taona 2024 za
nanomboka nazotra indray nandinika ny soratra masina nazotrana miaino ny fampianarana momba ny tenin'Andriamanitra dia nandeha teny foana moa ny vola dia rehefa voambola ny taona 2024 za io indrindra ry havana ny kion-dalana voalohany namilian'Andriamanitra maso eto amin'izao fandaharana izao sady ihany koa namagian'Andriamanitra nandray fanindroany ry havana malala. Teto amin'ity fandaharana ity za no nataony hoe eto mety aminao satria eto ianao voakolokolo tsara ny ara-pananao dia tehiteny aminareo za ry havana ity fandaharana ity tena hoe mikolokolo ny ara-panahy mampianatra manoro anao izay lalaka lenao amin'ny tsara fa tsy amin'ny ratsy mitsy araka ny eritreritra maro dia za moa no ny etaetapoko sy ny hoe fangatako tamin'ny fanahy masina ry havana malala mba hampazava ny saiko ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria somary nisy salasalana ihany teo aniko tamin'ny nisoko teto amin'izao fandaharana izao fa soa ihany fa nampianarin'Andriamanitra dia ny anazava ny saiko dia niantso anisy mivady moa za ry havana malala niantso amin'ny pastera mivady satria vony rosy takevitra tena ho an'Andriamanitra takany ataon'ny olona marobe izay ako teo amin'ny fandaharana dia iny havana malala fa tena norainy izy mivady tadiavana sy atanandroza namaly ny antsoko izy mivady dia tena niaino anahy izy mivady ry havana malala nanoro hevitra anahy izy mivady ry havana malala tena sady nanoro nananatra mbola eo ihany koa fampianarana ry havana malala dia tena isorako n'izy mivady foana moa zany sanandro tena satroko ny isotra n'izy mivady foana ny amin'ny fikolokoloany zareo sy natonga naniova tahaka an'izao ry havana malala dia voninahitra ihany koa moa an'Andriamanitra ry havana malala satria izao nahazo fahasoavam-be za ry havana fa nomen'Andriamanitra ny oritra fitoriana za tamin'ny alala mpanompon'ireo dia pastera rady moa zany satria tamin'ny 13 martsa teo dia azo lazaina fotoana tena hoe zava-dehibe sy manan-danja teo amin'ny fiainako izay tena tsy ho adiny loiko mihitsy ry havana malala satria izao io 13 martsa io tena andro nanolorako tena ho an'Andriamanitra nazahoako an'ilay oritra ry havana malala dia tamin'ny alalan'ny mpanompony moa zany oritra zany no azoko satria izy efa voafidin'Andriamanitra hanao an'izany asa zany dia hoy za ry havana malala hoe araka ny fiteny betsileo izay hoe rosy izao tsy ampody koa dia tena za zao ry havana tena rosy tsy verina intsony fa tsara Andriamanitra ry havana dia tia teny aminareo za ry havana hoe tiany nahitra ny saintsika tsirairay avy za ry havana malala hoe tsara loatra Andriamanitra ry havana malala dia tokony tsisy fisalasalana intsony amintsika raha tena hoe matahotra an'Andriamanitra tsika fa tsara loatra izy ary tena tsy takatra ny saina amin'ny fahalehibiazany dia hoy za amintsika ry havana malala hoe tena hafa ny fiainana manompo sy ny tsy manompo an'Andriamanitra dia manompoanao azy amin'ny fonao manontolo dia atao voantom-pisinao mihitsy io Andriamanitra io satria miaro anao eny foana Andriamanitra ninona zavatra lalovanao eo amin'ny fiainanao dia tsy miala aminao any Andriamanitra tsy manadino anao zany izy fa isika ny manadino azy indraindray havana malala tahaka anahy izay nanadino an'Andriamanitra izay nanao izay zavatra nampalahelo an'Andriamanitra fa izao za tanjoko tsy hanao izay zavatra hampalahelo anazy intsony dia ianao koa ry havana raha tena hoe malala an'izany fisian'Andriamanitra izany ianao raha tena hoe mahatsapy ianao fa zanak'Andriamanitra ry havana malala dia mahatolory an'Andriamanitra ny tenanao dia raha iverenako moa ry havana ilay tenin'Andriamanitra izay nizaraiko tamintsika tao amin'ny Salamo 8:20 teo izay hoe tena niasa tamina amiko amin'ny zanako sy ny amin'ny vadiko dia ny lohateny amin'io toko sy andino io dia milaza toy izao hoe ny hatsara ny tokantranon'ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia za ry havana nanomboka matahotra an'Andriamanitra za dia mihaino ny didiny dia miezaka mankatao ny didiny za dia tena ataon'Andriamanitra tanteraka tamiko io teny io ry havana dia hoy za aminareo hoe izay joroko vavolombelona aminareo moa fa za manokana moa dia tena be ny zavatra nisarika anahy tamin'ny ratsy taloha izay tena niainako efa tsy ataoko intsony ry havana malala dia tena mahatsiaro sambatra za ry havana mahatsiaro milamin-tsaina za ry havana malala amintsika amin'ny teny izao dia feno fifaliana ny ato anatin'ny foko amin'ny fanaoko an'izany asan'Andriamanitra izany dia za manokana misy olona akaiky anahy dia miteny anao ianao ve zany tsy manao an'ireny zipo fohy kely taloha ilay fanaovanao ireny dia tena tsy menatra mihitsy za ry havana miteny hoe tsy manao an'ireny intsony satria raha mbola ireny ihany ny asarika olona ho amin'ny fakapanahy ratsy dia tsy hanao an'izany intsony na hoesihoesoin'ny olona amin'ny zipo lava sy ny robe lava satria
ny tanjo diavana tsy nisarika ny olona ho amin'ny ratsy fa nisarika olona mba hiverina ambalan'Andriamanitra mba hatsapany izany fahatsara'Andriamanitra izany ihany koa. Dia ny zavatra nahagaga ihany koa moa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako amin'izany fijoroam-bavolombelona izany dia ny amin'ny vadiko ry havana. Io vadiko io tena ataontsika hoe mamina mihitsy izany tokantranoko amin'izao satria io vadiko io olona izay manana retina izay moa izy ataontsika hoe kardiaka dia mora kisitinjitina tsy araka sitrapony. Fa teneniko anareo fa tena nihena izany fakisitina amin'ny vadiko izany dia sady io vadiko io olona farak'izay tsy azo andahana ry havana rehefa hoe iresahana tenin'Andriamanitra. Fa aleloia voninahitra ao Andriamanitra fa rehefa miteny tenin'Andriamanitra vadiko izany ry havana tena mazoto miaino izy ary tena tsapako mihitsy hoe mazoto mivavaka ao am-pony izy ry havana satria indray mivavaka izay indray mandeha dia tena latsaka ny ranomasony ry havana mala dia tena hoy izao hoe fandresena mezinezina izao ry Jesosy toava dia sorako sy hamezako voninahitra anao. Dia io vadiko io koa moa efa mimbeda be ry havana misaika matsy amin'izany manao kardiaka izany. Dia vao haingana izy tena gaga ny dokotera fa nanao analizy izy, nanao analyse de sang, tsisy gaga ny dokotera fa tsisy zavatra milamina tsara izany, tsisy zavatra hita tao fa tena milamina. Dia hoy izao miasa ianao Andriamanitra ao dia tsy izany koa moa havana malala fa ny amin'ny momba ny zanako dia io zanako io tany Madagasikara olona manana retina sy marotsepitra izy noho ny tsy haiko rivotra iainana tamy ve sa inona fa rehefa tsy hitany dokotera moa misaotra retina zanako fa mahazo karazam-panafody be da be dia tena malahelo analy izy zanako fa fanafody dia noho ny tonga taty Frantsa dia natiako moa mangatsiaka dia vao may nihetsika ilay fahasemporana dia nitrotana nandritra ny fotoana ela ela zanako ry havana malala dia nahelo dia tena andohala za mivavaka dia nitalao tamin'Andriamanitra za hoe Jesosy eo sitrano aty zanako ity fa tsy tiako hinana an'izao karazam-panafody be da be izao fa ianao ilay Jesosy mpanasitrana tsy maintsy manasitrana an'io zanako io. Dia vita moa mivavako dia efa mivoaka hôpitaly izay dia andro maromaro taty aoriana dia niatso amin'ny pasteur za hoe mba hidelivre any zanako. Dia nandohalika tamin'izany fotoana izany ry havana malala za vadiko ny zanako izay tsy mba mpanao an'izany miaraka amiko niara nandohalika izay dia mivavaka ho anay teo pasteur ry havana malala ny delivre any zanako dia aleloia voninahitra ao an'Andriamanitra fa tsy miverina intsony izany retina fahasemporana sy krizy izany ho any zanako ry havana. Dia sady isaky ny avy ny orana sy mangatsiatsika sy ny rehetrarehetra misinga izay mahatonga olona voangripa sy mampihetsika ny aretin'ny zanako io tena tsy miverina intsony izany ry havana malala fa tena hitako hoe te salama tsara ny zanako dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Dia izao ry havana malala mba tena anitrana saintsika za ry havana hoe tsara Andriamanitra dia andramo fa ary izaho fa hitanao ny fahatsarany izany Andriamanitra any. Dia ohatra anahy manokana moa tena hoe tsapako loatra eo amin'ny fiainako ny fanatrehany sy fiasa eo amin'ny fiainako ry havana malala. Dia hoy izaho aminareo hoe ataovy mirehitra ny afim-panahy ao anatinao ao dia esoriny ny tahotra fisalanana fa rehefa matamaty ny ara-panahynao eo ry havana dia mora hidiran'ny fahakiviana dia mora hidiran'ny karazana alahelo sy tahotra marobe karazan'izao. Nefa Jesosy dia niteny amintsika amin'ny alalan'ny teny any amin'ny Isaia 1:10 hoe aza matahotra ianao fa omba anao Andriamanitra ary aza mierikerika foana ianao fa izao no Andriamanitra mampahery ianao. Eny tananao amin'ny tanana avy any amin'ny fahamarinako ao. Aleloia. Dia ianao koa ry havana atoren'Andriamanitra ny tenanao dia miverena ianao amin'Andriamanitra raha hoe tsapanao mbola tsy miasa ao anatinao ny fanahy masina. Aza mihevitra intsony ianao fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena hozy izy Andriamanitra. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay dia mankasitraka antsika izany ny aino hatramin'ny farany. Aleloia. Amen. Aleloia. Ahoana amin'izay tiako anareo maly diso sa marina raha niteny taminareo hoe alao io tenin'Andriamanitra io ho averintsika rapitso fa tsy averevantsika tapatapaka. Ahoana ny eritreretrareo marina ny teniko sady diso fa ho anahy manokana dia toriteny tena nahafinaritra izany tenin'Andriamanitra
izay natao nentiny anabavintsika tamin'ity androany ity izany. Halleloia. Misaotra azy tsika, misaotra ny anabavintsika Lovely nitondra ny ten'Andriamanitra androany, nandray ositra tokoa aloha ny anabavintsika, ary dia ho mpitoroteny tena ho ampiasain'Andriamanitra, efa ampiasain'Andriamanitra moa izao, fa mitomboa amin'ny fahasoavana ranabavy mitomboa amin'ny fahasoavana dia ho tahin'Andriamanitra hatrany any ny asan'Andriamanitra izay ho ataonao, hosoran'Andriamanitra hatrany any ny teny izay ho alokin'ny vavanao dia hitondra fanan'olona maro ho any an-danitra, dia mitoera lalandava amin'izany fotorotoro. Halleloia. Mitoera lalandava amin'izany etaetanao tianao asan'Andriamanitra izany dia efa mirehatra ianao izao dia tehirizo ilay afo. Halleloia. Andriamanitra anie hitahiry ilay afo. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy fa ho anahy manokana dia tena hoe hita hoe nandalo fanosorana izany toroteny izany. Ianareo moa mety efa zatra mpiaraka aminay dia mety mahita fa mainka efa izay mivady izay miaraka amin'ireo ankizy ireo mitsara ny torotenin'izy ireo isan'andro dia mahita izahay fa tena nitombo ry zareo ary tena indrindra tao aorianan'izany fanosorana izay nataontsika tamin'ny tapabolana izany. Halleloia. Dia niakatra dingana daholo. Halleloia. Dia mankasitraka dia mahereza ho tahin'Andriamanitra ianao sy ankonao antsika dia ny azo moa ny tsodrano azony tamin'ny fivadianana io Sara-2020 amby zato manontolo io no azony dia io no zaraintsy amintsika tamin'ity androany ity momba ny ankonana. Ny soramamy dia nihatsara ny tokantranon'olona matahotra an'Andriamanitra. Zao ry havana malala, alaona ny ampiasana ratsy. Raha misy olana, raha misy toerana tsy mahatamana dia alaona ny ampiasana tsy mahatamana. Na aleo any amina toerana maro isan-karazany any amin'ny fikambanana sy ny sisa. Mbola teneniko anao ary, alao ary mbola any am-piangonana misy olana. Hoe any am-piangonana izany misy olona sanatria anie izany. Misy zava-misy nge izany misy zavatra tsy mahalaizy anao am-piangonana, mety misy mpiara-manompo tena hitanao hoe tsy mahatamana anao sy ny sisa. Mbola eo ihany izany. Nefa raha sanatria misy an'izany dia amboariko ny sahan'i Jehovah, karakarao ny sahetena dia ataovy izay hatamananao. Fa raha misy toerana anankiray tena tokony hafinaritra sy hatamananao dia ny ao atokantranonao. Ny any ampiasana ohatrany tsy dia mety, ohatrany tsy dia ina zavatra mitranga, miasa ny alehanao any, tsy andronao izay iravana, atao hoe niazakazahanao andehananao mody ao atokantranonao. Izaho zao nipiara-miasa tamiko taloha dia mahavariana anahy. Tsy mety vao maraina be ry zareo ry havana dia efa tonga ao am-piasana dia miara-misotro kafe dia miresadresaka dia ny atoandro raha teo dia efa ao koa miara-misakafo dia ny hariva ny olona efa izay efa izaho moa mazava ho azy, izaho maika hody, izaho manana tokantrano. Halleloia. Tsy androko izay vita ny asa. Misy fotoana izay rehefa miasa taloha dia ny asanay misy fotoana ohatra hoe misy asa mihoatra dia manontany ny chef, izaho avy nareo mbola afaka hijanona nanao ka supplémentaire kely izany tonga dia manao tonga dia manolo tena daholo ny olona, za ny sasany ary misy fotoana efa tapitra ny asa mbola manontany sao dia mbola afaka mijanona kely, mbola maka fanampiny kely. Izaho tsy manao an'izany. Ny dia izao, izaho tsy mihazakazaka ao aorianan'ny vola fa mbola ambony lavitra koa ny ankonako. Malahelo ary havana raha hoe miasa hatramin'ny 9 alina ka hitombo be mihitsy ny volako nefa zanako efa matory ny hitako ao an-trano. Tsy mety amiko izany ary tsy voavidiko vola. Ny fifankatiavana sy ny sangisangy ny menakavy kely tsy tantiko mety izany hoe nivady aman-janako misakafo rery tsisy anahy izany amin'ny hariva, fa izany n'inona nandeha niasa ampy anazy izay asa eo. Za tsy mila an'izany ary havana. Za rehefa tahin'Andriamanitra ahako, tsy mila heure supplémentaire ahako.
tsika ry havana tsy handevozan'ny vola zany a. Tsika tsy ampiasain'ny vola zany. Halleloia. Ny tongavana. Zary tiako tongavana dia izao. Ny tokantrano ny toerana tokony ataman'Andriamanitra. Ny tokantranonao io no sahetena io. Voalohany indrindra, izay mahatonga ny mananatra anareo foana ranabavy. Matetika ny ranabavy ny anarina amin'ity. Tandremana anareo sao dia manao hoe nareo mivavaka. Mivavaka dia tsy karakarainareo ny tokantrano. Karakarao ny trano. Ny vadinao mbola tsy mivavaka io, atao mahafinaritra ny ao tokantrano. Atao tsara ny ao Jerosalema. Halleluia. Karakarao tsara io dia faly ny vadinao dia ianao koa nefany manompo an'Andriamanitra. Satria ny tokantranonao raha tsy vitanao io dia tsy tamanao koa ny vadinao. Dia ianao ny ao dia mitovy ihany izany. Vadinao tsy tamanao na ianao tsy tamanao dia samy mitovy ihany izany. Fa ny tokantrano dia tokony zavatra toerana mahatehoana, mahatehotia, mahafinaritra. Halleloia. Sarotrinao foana hoe faly ery ianao raha hoe andro tsy fiasana rapitso. Faly ery ianao raha hoe mirava loha. Aninona? Hamonjy an'le tena zava-mahafinaritra. Dia ilay tokantrano. Zava-dehibe ny tokantrano. Ary eto ambavaka manokana ny tokantranonao mba hisy fifankatiavana, hisy fifanajana, hisy filaminana. Tonga anao ho tahian'Andriamanitra izany. Halleloia. Zaho misaotra anareo, misaotra ny vavy Lovely satria tena mampahery azy Halleloia. Ny fankasitrahana izay ataonareo. Ka itsika dia hijery hoe ny hatsara ny tokantranon'ny olona matahotra an'i Jehovah. Ny tokantranon'ny olona matahotra an'i Jehovah dia tsara. Raha tianao ho tsara koa izany ny tokantranonao dia mila matahotra an'i Jehovah ianao. Halleloia. Halleloia. Ary ny hatsaran'io dia miavaka noho ny tsara rehetrarehetra. Misy fifaliana. Misy maresaka. Misy hafanana. Mahafinaritra ange izany. Mahafinaritra izany. Mampalahelo mihitsy mahita izany tokantrano aty aminay izao. Misy vafeno, nisy voasainay izay taloha. Tena mampalahelo izany tokantrano izany rehefa namalala. Mampalahelo izany. Hafa firenena moa zareo sady hafa finoana. Tsy mino amin'ny Andriamanitsika. Ny tranonay ny trano ipetrahanay tamin'izany, misy trano anaky vitsivitsy eo amin'ilay tanàna dia mitovy daholo ny trano mitovy. Mitovy daholo ny plan io trano io. Dia raha jerena avy eny ambony izany dia trano mitovy ireo. Fa fiainana tsy mitovy. Ary zareo voalohany indrindra mbola manana noho izay. Ny paozin'ny tômôbily eo an-tokotany fotsiny dia efa hitanao hoe reto manana, reto tsy dia manana. Fa izao tena tsy mahatehoana izany fiainana izany rehefa malala. Anankiray fotsiny zanak'ery zareo. Io zaza io ianao tsy riritra be an'ny zanakay. Satria hitany misy fifankatiavana, misy filaminana ao amin'ny zareo izy mivady miady isan'andro. Sady mifampiteny ratsy miady. Io zaza io dia izy mivady samy kizitina. Dia io zaza io ry havana tena tsy mahita fifaliana mihitsy. Misy fotoana io zaza io mitsoaka be eny amin'ny arabe dia minday amin'izy mivady finoana. Kapohana mafy. Misy fotoana mitsoaka ao an-tokotaninay. Tsy tsara izany tokantrano izany ry havana. Palahelo be mihitsy izany. Nefa dia hitanao mihitsy hoe ay izany tômôbily izy mivady, izany fiainana zareo. Tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra roa samihafa. Mbola hita ihany ilay mahagasy an'ilay gasy angamba. Fa tena fiainana izany ry havana malala, tena fanipaka. Atsimo sy avaratra. Ato aminay misy tabataba isaky ny alina ohatr'izao. Tsy mifankaheno moa. Rehefa sabata. Tontolon'ny andro. Mandeha ny hira fiderana rehefa mampiona mafy ato an-tokantrano eo ohatr'izany isan'andro. Hira fiderana mandeha ny radio. Fa ao amin'izareo koa misy tabataba. Fa tabataba teny ratsy na ren'ilay mozika tena hafahafa be, tena tsisy ohatry tena dia ilay raha angaha mifoka zava-mahadomely. Tena fiainana izany. Tsy tsara izany.
tsy mahafinaritra zany. Fa ny tokantranon'ny olona matahotra an'Andriamanitra ry havana dia tsara. Mahateo onona, mahatamana, mahateo tia, misy fifaliana, misy fiadanam-po, misy hafanana. Halleloia. Avy ny fotoana ho jerentsika indray amin'izay ny fotoana amin'izany. Efa nisy fotoana tsika tokony hitondra bavaka ny tokantrano, efa nisy an'izay kely. Fa ianao tokony entinao ambavaka ny tokantranonao. Raha tsy ohatr' izany ny tokantranonao dia eto ambavaka. Dia ianao io mihitsy ny mila mandeha amin'ny fahatorana an'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra Salamo 1:20, sambatra izay rehetra matahotra an' Jehova dia izay mandeha amin'ny lalany. Halleloia. Izany no mahasambatra izany. Ny matahotra an'Andriamanitra dia mahasambatra. Ny tsy fahatorana an'Andriamanitra dia tsy manana mpiadanana, tsy mahasambatra. Fa ny olona afaka ho sambatra dia izay matahotra an'Andriamanitra. Manomboka androany voalohany indrindra aloha asio fitahotra an'Andriamanitra anaty tokantranonao. Ny tokantrano rehefa diovinao ny tokantrano, rehefa amasian'ny tokantranonao dia mandeha ho azy misy fanan'Andriamanitra mipetraka ao. Tsy mahasambatra ny tokantrano mbola misy zava-betaveta ao anatiny. Ohatra, mbola misy resaka fanompoan-tsampy ao, mbola misy resaka fahalotoana ao, mbola misy resaka tsy fahamasinana ao. Ary io daholo rapitso, zao mantsy fa tsy rapitso e, alefa anaty poubelle, reny sary mamofady, film mamofady, zava-poana tsisy dikany an'izao tontolo izao reny aloha sorina voalohany ao. Zay hoa teneninay anao, ny tokantranonay dia zao. Halleloia. Ny tokantranonay na cendriaze tsisy ato. Ianao raha ho avy aty aminay dia zao. Raha hifoka sigara ianao dia any lavitra be ianao mifoka. Ato aminay na cendriaze tsisy. Ny anay na eo an-tokotaninay aza tsy fonay hifohan'olona sigara. Miala tsiny aminareo raha misy mifoka sigara eto. Mivavaka ao anao mba ho afaka amin'izany ianao, mialà amin'izany fa sempotra be mihitsy ny fanamasina dia tsy mety mipetraka ao anatin'io fiainanao mbola divotry ny fofon-tsigara io. Fa rehefa zavatra tsy an'Andriamanitra, zavatra ato aminay ato an'Andriamanitra daholo. Na ny zavatra henoina an'Andriamanitra, na ny zavatra hohanina an'Andriamanitra, ny zavatra tafiana an'Andriamanitra. Ravina malala. Matahorana an'Andriamanitra ianao. Fa hiditra ao amin'ny tokantranonao izany fahasambarana izany. Hoy izy ny olona, ahoana ary izany fahasambarana? Ahoana ary izany mba sambatra amiko? Tsy mety sambatra mihitsy izany atao tokantranoko izany. Mandehana amin'ny lalan'Andriamanitra dia matahorana an'Andriamanitra. Halleloia. Salamo 2:20 nge raha vakitsika. Eo vakitsika kely vetivety ny Salamo 2:20. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Salamo 2:20. Sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady mahakasitraka ny didiny indrindra. Halleloia. Akasitrao ny didin'Andriamanitra. Akasitrao indrindra izany tena tianao be mihitsy. Tena tianao. Tianao mitandrina ny didiny, tianao no. Halleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady mahakasitraka ny didiny. Eno io tsara. 2, ahery ambonin'ny tany ny zanany ho tahina ny taranaky ny marina. Halleloia. Matahotra an'Andriamanitra fotsiny ianao hatramin'ny zanakao ho tahin'Andriamanitra mahery indrindra ambonin'ny tany. Ny zanakao io tokony olona mahay be any am-pianarana. Zana bulletin indray zao ny zanakay faharoa indray izy. Tamin'ny faran'itô izy voalohany. Rehefa tsy voalohany izy dia faharoa ny zanakay any am-pianarana amin'ny ankizy 4. Halleloia. Amen. Tsy any amin'ny farany izany ny zanakay. Satria maninona? Satria ny ray aman-dreny matahotra an' Jehova. Azonao? Ianao ange no sujet hoe, ianao.
sambatra ny olona ianao le olona matahotra an' Jehovah dia inona zavatra mitranga hatramin'ny zanakao mahery ambonin'ny tany nefa ianao matahotra an' Jehovah ho tahina ny taranaky ny marina ny taranakao io hatramin'izay mety voaozina mety hatramin'izay taranaka voaozina nareo menakavy fa raha ianao matahotra an'Andriamanitra ianao mankasitraka ny didin'Andriamanitra manomboka eo aminao miova ny tantara ianao inge olona tokony hanova tantara ianao inge ravana tokony olona nanova ny tantarana fianakaviana iray manontolo hatramin'izay zao a dia mifampitantara eo ny olona hay zay ange ohatr' izao daholo zay ange tena maty tanora daholo zay ange tena misy an'ity aretiny ity daholo ozina daholo reny zay ange ny vehivavy tsisy manambady mihitsy zay ndraiky ny lehilahy tena misaram-panambadiana daholo ozina daholo reny dia zany zavatra na efa niainana hatrany amin'ny razana be tany dia efa zavatra efa fahazarana efa mandeha ho azy fa manomboka eo aminao hiova ny tantara raha matahotra an'Andriamanitra ianao raha manomboka mitandrina didin'Andriamanitra manomboka eo aminao ny taranakao rehetra dia taranaky ny marina dia ho tahina ny taranakao hatramin'ny zafiafina any ariana any tsisy tsony zavikelina hoe taraina hoe zay ange manana ozina anankiray ohatr'izao zavatra ho tantarainy zay tena tahin'Andriamanitra daholo zay any am-pianarana mahay daholo zay tsy mambisa zany tsy mety mahita azy zany zay tena tahin'Andriamanitra raboly zay alleloia zay mpanompon'Andriamanitra daholo zay fitahina daholo ange zany ry havana malala ahery indrindra ambonin'ny tany ny zanakao ho tahina ny taranaky ny marina fa nanana seharena no ao an-tranony ary ny fahamarina ny aharitra mandrakizay mikasika ny araboly zany hatramin'ny arabola voakasika zany ny fitahian'Andriamanitra voasarona anatin'izany ny fahasambarana zany ry havana malala voasarona ao anatin'izany daholo tsy hoe sambatra fotsiny amin'izao fa sambatra ianao miadana ianao manambola ianao tahian'Andriamanitra ianao alleloia ange zany fa nanana sy harena ny ao an-tranonao zany misy fananana misy harena alleloia ary fahamarinany aharitra mandrakizay ao amaizina ny iposahany mazava ho an'ny mahitsy mamindra fosy miantsa ary marina miandra ary marina reny sambatra ny olona izay miandra sy mahampisambotra tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy fa tsy angozozo mandrakizay izy ho tsarovana mandrakizay ny marina halleloia tsy angozozo halleloia jory foana zany ianao ninona lalovana ianao tsy mangozozo zany fa ianao mijory foana ary tsy resy eo am-pitsarana na fitsarana firy koa ny lalovanao na fitsarana eto an-tany fitsarana amin'ny lafininona ianao tsy resy zany tsy angozozo ary ho tsarovana mandrakizay ianao le ho tsarovana foana ndry tsaroantsika rianina reny ange ho tsarovana mandrakizay ianao tia koa tena mahafinaritra be tsy mba manana ary loza izy hitanao ny olona matahotra an'Andriamanitra amen tena tsofoko rano hianitra ny iriana amen manomboka eo aminao halleloia dia tapitra ny ozina tapaka ny ozina manomboka eo aminao dia tapaka ny ozina ny anaran'i Jesosy soa ny iriana raha izay ary soa hovain'Andriamanitra io halleloia mandehana amin'izay ankehitriny amin'ny fahatoranan'Andriamanitra ity koa zara tena mahafinaritra ity raha ity 7 amin'ny salamy 12 am'zato teo tsy mba manana relozy izy tafatoetra matoky an' Jehovah ny fony ny olona matahotra an'Andriamanitra dia tsotra ny olona mankasitraka ny didin'Andriamanitra dia tsotra tsy manana loza zany misy zavatra mitranga ohatra rivariva ny zanakao dia tsy anatin'izany mihitsy sao dia mba nisy namono sao dia mba nisy nikidina pe sao dia mba nisy an'izao sao dia mba nisy loza tsika ohatr'izany foana misy fanahiana foana zay porasito maninona any ary le zany dia ianao tsy manana resaka loza zany zao nge ravana malala olona matahotra an'Andriamanitra dia olona mitoetra tsara tsy manana tsy matahotra matoky io etretinareo ny zanakay zao tsy nianatra le zanakay faharoa efa 10 andro izao tsy nianatra amin'ny latsinainy izy vao hianatra ny antony korobaka mihitsy natsona tany am-pianarana zay mbady
lay fiangana zanakareo fa ka contact fa tena tratran'ny covid ny namany fa tena tonga de tanamanao test fa tonga de me fotsiny zay mivady ty zao teninay zanake tsy voany zany tsy manana fanahina zany tsy nidobodoboka tena jesosy nahita tsy nidoboka nandray tsy nidobodoboka hoe nidobodoboka amina tahotra zany ny fony vady nandray mpimaso azy jesosy vavolombelona zany za moany amy toerana kizana tam'zay nakany Paris de tsy maintsy mampionany nandeha naka azy tany am-pianarana trio matsy mandeha bus rehefa mianatra tsy maintsy nalay mampionana de le namany anankiray le hoe pozitiva zany a vehivavy izy io dia efa nanao test de pozitiva zany izy de zao kravaka be mihitsy ny zareo hoe voan'ny covid zay tena teny tamin'ny zanakay sy mitovy zay tokony atao makaina manaova repos fa anaovandreo repos io fa ndre tsy maninona zany tsy tao anatin'ny saina na indray na ohatry ny sila koa aza ry havana hoe ny zanakay a voan'izany mandraky tia ny androany amin'ny latsinainy zao ihany rehefa tapotra amin'ny zoma zany ny 14 journy tsy ninarana naninona izy zao na ny hevindre mandeha ary tsy nataony izy ary mbola mihevina noho izy za ary lasa tsy nihevina ntsony tsisy covid misy covid andray hono zany vo tsy nihevina ntsony ato amin'ny fandarana tsy manana an'izany ianao ny olona na zavatra tsisy dikany misy olona nge ravana am'zao na magnodidy olona te hevina de matahotra fa za tena teteny aminao matory an'Andriamanitra ianao de tsy anam-panahina ianao tsy anam-panahina tsy anam-panahina am'izany ianao halleloia tsy mba mananary loza ny olona mataotra zany tafatoetra matoky an' Jehovah ny fony matoky an'Andriamanitra ny fonao misy fijona vavim-bela hoenao rehefa tsika aoridraky reto amin'ny fandarana fa inge ry havana teneniko anao ty zavatra ty io zao a lasa miverina miparitaka indray le aretina zao mihitsy fotoana manarota ianao matahory an'Andriamanitra fa afaka ho azy ao anatinao zany za ry havana de zao ihany teniko za tsy laviny io aretina io zany tsy miditra atao tokantranoko io aretina io satria maninona aretina inge afa am'devoly aretina inge aretina fandringanana hiatrika pasika zao tsika amy zoma hiezaka amy zoma mialatsiny am'zay mety mitory teny amy zoma fa amy zoma ataontsika spesialy pasika ny spesialy avant pasika ny toritentsika de mety hampianatra anao momba an'izany fandringanana zany fa ianao tsy tokony ataotra fandringanana fa maninona ianao no aringan'Andriamanitra raha fandringanana ny covid-19 maninona ianao ny atahotra an'io nga ianao isan'ny olona ho aringana raha mananeritreritra an'izany ianao de misy zavatra tsy mampilaminanao zany ny sainao andanaingana laminy teny zao zatra hitanao tsy milamina zany ianao sy Andriamanitra de ndana laminy de zao mbola fotoana zao fandaminana za ry havana malala zaho ana miditra hôpitaly aza hoe hôpitaly feno olona misy an'izany na tsy manao masika angeneko anao fa nanaovako masika ange ry havana tahotra ny andro 135 € ina ry havana nohariny iny fa ny rahan'i Jesosy ao anatintsika miaro antsika na amin'ny zavatra rehetra na dinana zava-mafaty anitsaka mena rana sy maingoka tsisy hampaninina tsika zany na zava-mafaty aza ny sotronao tsy maninona zany rahan'i Jesosy mikorina anatinao za faly be mety any ambavy de afaka manohatra amainina halleloia misy olana kely matsy niara telefona de tsy niaraka tamintsika teto izy amen ty koa mbola mahafinaritra be voatoana ny fony ka tsy atahotra izy mandra-pifaly ny mahita ny amin'ny mpandrafy azy voatoana ny fony voatoana zany tsy hoe tohana be arsena novanse tsy zay ohatra misy zavatra mitady enjera misy zavatra mitady ilofika misy zavatra mitady de voatoana misy manoa tsara tohana tohanaina ozy izy le anarina sakafo anankiray zay voatoana ny fony halleloia ho voatoana ane ny fonao ho tohanan'Andriamanitra ane ny fonao tsy ho reraka ane ny fonao tsy hitolefika ane ny fonao satria maninona satria anao olona efa sambatra nkena fa matahotra an'Andriamanitra amenna misy amintsika manana fo tena mora reraka mora kivy mora panika mora taitaitra tsy ary havana
raha matahotra an'Andriamanitra ianao dia mankasitraka ny didin'Andriamanitra dia tonoeo ny fonao. Halleloia, amen. Fahasambarana ny anaran'izany ry havana marana. Tsy manam-pahasambarana ny olona taitra lava isaky mihetsika izany, tsy fahasambarana izany. Zay teneniko anao a, zay tany Madagasikara efa nivavaka zay tamin'izany, fa zay efa nisy nitendry tonga ny amin'ny alina. Efa tantariko anareo foana ity ka eo an-tokotaninay a de malalaka be. Zay moa mivarotra tômôbilina ny asanay hatramin'izay, de feno tômôbilina de eo amin'ny tanànanay mazava be, voavy lavitra be de hita satria feno jiro be dia be eo an-tokotany, mazava be hatrany ambany any. Jiro efa ho jiro efa ho 30 isa le lampe tube reny angamba ny ao an-tokotaninay. De ianao raha vao lavitra ny Sabosina me ianao de efa mahita ranona mazava ao Ilafy ao, tranonay io. De eo aminay a maizinaizinina be le tanàna misy anay. De rehefa eo aminay mandalo ny olona de satria anay hatramin'ny any amin'ny lalana tsy le jiro mivoaka, de mandalo eo aminay de mahafinaritra be manodidina ay. Fa mahafinaritra izy amin'ny lafindray fa misitositona mpanao ratsy ihany koa. Fandray andro a de eo manana mpanampy maromaro. De zareo rehefa vita ny misy fotoana de misotrosotra ny anananany rehefa vita ny asany de hoe fa nisy olona niverina tao aminay nyteny, efa nalina zany ny andro. De eo amin'ny barabara fisondreo misy olona enda keza be lava be reny daholo somary avy any anindrana de mandeha tômôbilina vitre fumée. De ohatra miresadresaka eo ka ny anaran'ny tranonay ho anareo izay mahita amin'ny akady kely iny de hoe Villa Paradisa. Villa Paradisa. De tsisy mahafantatra ny hoe Villa Paradisa io teo akady kely. De sady misotrosotro eo zareo no ohatry ny miresaka mifanontany. Ahoana Villa Paradisa moa izy ohatry ny hoe ohatrohatr'izay. Villa Paradisa ohatry mifameto hoe Villa Paradisa. De henon'le olona teo amin'ny nisotrosotro teo, ka le olona nisotrosotro teo olona gardien eo ampitanay. Miazakazaka izy. Miantsoa olona, miantsoa gendarme, miantsoa an'zao fa to de sivy fety ao an-trano manaova olona be dia be aingana fa misy anafika nareo. Misy anafika. Ka le olona efa tena manontany ao Villa Paradisa le izy. Hitany mihitsy hoe olona tsy ao an-tanàna de olona hafahafa be. Gardianay ray ny mipetraka ao anatin'ny trano a, zay mivady a de zaza anankiroa de gardien anankiray. Misy olona enda ao ambadimbadika ao manontany ny tranonay aiza moa le trano. Villa Paradisa ny anarany. Fa tsisy Villa Paradisa firy teo fa renay ihany ny atao hoe Villa Paradisa ka. Tanao izy ny olona tonga de antsoiny gendarme de antsoiny fianakaviana de tonga de manao fetifety. Zay zany hono ny fialana amin'ilay mpanala. Hoy tadidiko mihitsy mampiony ery ambony-driana de maninona? Maninona? Anafika an'izy. Zay nge ravana olona matahotra an'Andriamanitra. Olona matahotra an'Andriamanitra zany zay efa voatafika. Tena tsara fantatrao fa zay mivady efa voatafika tao an-trano. Efa tantariko anareo zany. Tamin'ny taona 2004 a efa voatafika zay. Bevoaka ny zanakay voalohany. Nidirana mpanafika ao an-trano. Za efa zay ka tapadoa tamin'izany. Sabatra 2 eto eo ambony fandriana. Aza mihetsika. Tsy hetsika aho a. Fa tamin'izany mbola tsy natahotra an'Andriamanitra. Halleloia. Fa ty ariana amin'izay efa mpanompon'Andriamanitra. Miala tsiny aminao ary mpanafika, miala tsiny aminao ary mpamosavy satria feno mpamosavy, miala tsiny aminao ary izan'izy fa ny aty olona sambatra ny aty. Na de fa renao zao ary misy olona mety hanafika ianao, tsia anao inona ry havana ny anjelin'i Jehova. Ny problemantsika nge ry havana de zao hoe tsy hainantsika nge ry havana ny tenin'Andriamanitra io. Zara bavy hanitra ny irina tena teneniko anao a. Maty antoko tsika rehetra mivavaka. Maty antoko tsika raha mamaky an'io baiboly isan'andro isan'andro fa tsisy nina iainantsika ina raha ary zay probleman'ny olona amin'izao fotoana izao. De io ve ry havana aretina kely tonga voaviany ve ry havana de amafan'ny teny fikasana ny raisiko hatramin'izay fa za ty nge olona nadinina zava-mifaty ary za ty nge ry havana ka misy anjely be dia be tsy hitanao. Fa misy anjely nge mitovy manodidina anao ao tokotaninay nge feno anjely eo e. Feno anjely eo, halleloia. Zay mila matory tsara zay androany alina. Mila matory tsara zay androany alina.
Halleloia. Tsy matahotra ninininy zany. Jerena tamin'io andro io a de mampino to de lasa natory. Zahako nanomana toriteny ohatry isan'andro za amin'ny alina mpanomana toriteny tamin'izany toriteny eny amin'ny radio. Ny andrasako ihany tamin'ny trano firy alina manomana toriteny. Aiza ihany ary le enda. Satria za koa zany mba te hizaha toetran'Andriamanitra mihitsy e. Aiza Andriamanitra le hoe ny anjerinao mitombo manodidina zay matahotra anao, za matahotra anao Andriamanitra. Halleloia. Mifo ihany maraina. Ohatran'ny tsy voatafika tsika. Halleloia. Ny olona afaka teteny hoe hanafika anao. Fa Andriamanitra, reny olona iny mety tonga avy any mety nahita fahitana mahita zavatra be dia be izy teo inoko zany. Mety nahita mety olona be dia be teo manao fety teo an-trano araka ny teny olona sy fefety be zay matory. Andriamanitra kely avana ka mahay zavatra tsy takatra izay. Voatohana ny fony ka tsy atahotra izy. Halleloia. Mandra-pifaly mahita ny mpandrafy azy. Ny mpandrafy anao zany raha matahotra an'Andriamanitra ianao tsy maintsy hisy zavatra azo azy. Na mafy izy edy na nome eo amin'ny malahelo ny fahamarinana maharitra mandrakizay hisandratra amboninahitra ny tandrony ratsy fanahy ahita ka ho sosotra hidy vazana izy ka ho levona ho foana ny faniriany ratsy fanahy mihidy vazana mihitsy ny ratsy fanahy mahita anao. Ianao mitiza matahotra an'Andriamanitra. Ny fahatorana an'Andriamanitra ry havana malala. Halleloia. Ny fahatahorana an'Andriamanitra dia mitondra vokatra, mitondra impact ngeza be eo amin'ny tokantranonao. Jerenao amin'izany nampavy lovely ianao ny teniny teo. Ny vadiny tsy mivavaka. Fa na ninona ny vadiny no nandohalika dia ninona vadiny no voakasika. Na ninona vadiny no nitomany. Nefa ny vadiny tsy mivavaka. Ny vadiny tsy mivavaka fa lovely tiana tompoko ny vavaka. Lovely tiana tompoko matahotra an'Andriamanitra. Toy izany ny tahiana ny tokantrano marina. Hoy ten'Andriamanitra ny 5 izany indro fa toy izany ny tahiana izay lehilahy na vehivavy ihany koa matahotra an' Jehovah. Inona le hoe izany ny tahiana azy? Ireo voasoratra ireo. Sambatra izay rehetra matahotra an' Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao. Io koa mbola zavatra ngeza be. Be dia be ny olona tsy mihinana ny asan'ny tanany. Hitanao? Oziny izany. Jereo tsara nge zao hoe isika malagasy mialatsiny amintsika malagasy fa tsika voaozina. Voaozina. Miporofoko aminao androany fa voaozina ny malagasy. Inona zavatra tsy hitantsika Madagasikara? Zay zao aty Litchi de Madagascar. Vanille de Madagascar. Girofle de Madagascar. Ifandritahana aty andafy. Firy amin'ny malagasy mba mihinana vanille zany ravana malala. Ao Antananarivo. Fomba nety aloha anaty siramamy asiana vanille le tahony kely anankiroa reny manimanitra ery. Efa lozitra ohatry n'ina le vanille mbola tsy harina ihany fa tapoana siramamy. Nareo efa nanao zany? Nefa ny amintsika vanille be dia be. Girofle marary nify ianao mba mitady girofle kely lafo nge zany. Dia inona? Volamena. Lasa ny Afrique du Sud ny volamena be. Nefa ny gasy mavidy volamena ve? Tsy mavidy. Zany hoe ny asan'ny tanany tsy hohaniny akory. Safira. Za mahafantatra olona mpanao safira be dia be mpanao vato. Fa mandalo kely fotsiny. Mandalo kely fotsiny ny vazaha ny Thaïlandais sy ndraitrehitra mividy vato vidiny mora koa ary. Tena amidy any Dubai, amidy any an'inona ny bois de rose. Ravana malala voaozina amin'ny malagasy. Tsy mihinana izay asan'ny tanany akory. Zavatra ao ambanin'ny tany malagasy ao nge ravana malala be dia be. Fa ny vazaha mihinana an'izany, ny vahiny mihinana an'izany. Ny toerana mba tsara indrindra, misy toerana tsara be nge ravana. Mahita anao aty calendrier, mahita anao aty sary, hoe Madagasikara, zao ny plage. Gaga fotsiny misy an'izany aminay tena ozy ny olona. Any aminareo nge misy masoandro aminareo misy plage tsara indrindra. Misy plage tsara indrindra. Za zao tena koa za mbola tsy tany Anosy be, mbola tsy tany Sainte Marie.
Majunga de full point de Tamatave de Ambila de Vatomandry zay ihany voaosina ny malagasy. Malagasy ry havana tsy mihinana ny asan'ny tanany any, tsy mihinana ny asan'ny tanany. Fa izao ianao tsy ohatr'izany na de malagasy aza. Ianao manaova malagasy matahotra an'Andriamanitra fa inona ny asan'ny tananao? Ny atao hoe mihinana ny asan'ny tanana de izao. Be dia be ny olona miasa, zao mahafantatra olona miasa ry havana. Hoy izahay izy amin'ny fotoana hatoriana amin'izany. Mitovitovy aminay izao ihany, indray asan'Andriamanitra ny atao amin'ny alina amin'ny 2 maraina matory io, fa ny azy izay tena miasa noho ny atoandro. De amin'ny alina manao asa hafa hatramin'ny 2 maraina. Tokony olona mpanan-karena be fa ohatra mitovitovy tsy de mpanan-karena ihany fa ho an'ny fianjakana ny tax, ho an'ny aretina ny vola le asan'ny tananao zany tsy ianao no mihinana an'le izy. Tsy mahangona zany ianao, ohatrany fa ny atao hoe mihinana ny asan'ny tanana de izao. Mamboly ianao de ianao mihinana an'iny fa tsy ny olona. Ny Israely tamin'ny andron'ny Gideona de tsy mihinana ny asan'ny tanany, mamboly fa voavokatra ny vary de lasa ny Midianina. Zay hoe nitatitra ho any rain'ny Zafilemena, hainao zany fiteny zany. Fa ianao raha tianao ny hihinana ny asan'ny tananao, ny mihinana ny asan'ny tanana zany miasa ianao de hoaninao. Tovitsika sy Lindany mbola ny ampy Majunga sy full point fotsiny de Vatomandry zay ihany mba ranomasina hitako de Ambila sy tapoloaka. Ny mihinana ny asan'ny tanana zany miasa ianao de mandray karama ianao de hoaninareo mianakavy. Tsy ho an'ny adidy, tsy ho an'ny mpiara-miasa, tsy ho an'ny trosa, tsy ho an'ny de misy olona manana mitrosa vola aman'olona amatoanany ny karama ny lasan'ny tompo-trosa foana. Zany nge ravana tsy mihinana ny asan'ny tananao ianao ny asan'ny tananao manomboka eto tokony hoaninao. Alleloia. Raha ohatra ianao miasa tsisy ninona mihitsy hoaninao ny asan'ny tananao fa na rehefa tsy fanafody ny mihinana an'iny de olona ry ambadika ry de fanjakana de lamandy de dokotera de matahory an'Andriamanitra ianao. Mila miverina amin'Andriamanitra malagasy raha vao tsy ry amboara-mielona fa sarotra rahona tena voaozina ny malagasy ka za tena resy lahatra an'izany. Fa raha miainga amintsika rehetrarehetra eto mandeha amin'ny fahatoran'Andriamanitra anomboka tsy voaozina tsikelikely ny malagasy. Alleloia. Alleloia. De mahereza isika hoaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao. Alleloia. Hoaninao ny asan'ny tananao. Isaia 7:7 nge vakitsika vity. Isaia 7:7 misy an'izay teny zay mihitsy. Alleloia. Lazaonareo amin'ny marina fa hita soa izy fa ny vokatry ny asany de hoaniny. Ny vokatry ny asanao zany miasa ianao misahirana ianao de ny vokatry iny ianao no mihinana azy. Fa tsy hoe sady efa misahirana ianao ny olona mihinana anazy. Sambatra sady ambininy ianao, mbola ho an'ny olona ihany zany, ao anatin'ny fahasambarana zany ao anatin'ny rehefa matahotra an'Andriamanitra, ao anatin' zany ambinina zany. Mila ambinina ianao. Ny olona hoe ambinina de ambinina zay ataony rehetra. Alleloia. Zay kitihany. Josefa olona ambinina, zay ny kitihany Josefa, zay teo am-pelantanan'i Josefa lasa ambinina daholo. Hoy ny ten'Andriamanitra ny Jaona 7. Vakino ange any amin'ny epistily Jaona 7 zay vakitsika zany. Jaona 7 andiny Jaona 7 moa tsisy hoe toko satria izy toko anankiray ihany. Ny Jaona 7 fa ny andininy voalohany andininy faharoa. Jaona 7 andininy faharoa. Hoy ny ten'Andriamanitra, ry malala mangataka mba ao ambinina soa salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny anambinina fanahinao ihany. Alleloia.
ny olona matahotra an'Andriamanitra sady ambinina amin'ny salama, ambinina amin'ny zavatra rehetra. Halleloia. Ambinina be aloha ny ara-panahy, ino voalohany. Tory tenanao tonga de halleloia. Révélation mirahatra raika fotsiny. Fa ambinina ihany koa ny ara-nofinao de ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Sambatra sady ambinina. Ny vadinao de tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao de tahaka ny zanaka oliva manodidina ny latabatrao. Salama faharoa amby dimapolo ke vakitsika faraparina maraparanantsika azy. Salama faharoa amby dimapolo. Meko verset anao a. Salama faharoa amby dimapolo andiny fahavalo. Fa izaho zava-dehibe zany tahaka ny oliva zany a. Fa izaho de tahaka ny oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra, matoky ny famindrapon'Andriamanitra mandrakizay doria. Idiranao mandrakizay a, efa nataonao zany ary andrana ranao ny atrehan'ny olona masina fa tsara zany. Izaho de tahaka ny oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Zany ny fanirian'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleloia. Fanirian'i Davidy zany mba ho oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Fa ianao raha matahotra an'Andriamanitra ianao, ny zanakao de tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Halleloia. Any hoe fanirian'i Davidy mba ho oliva maitso eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ianao raha matahotra an'Andriamanitra ianao, de ianao tahaka ny maka ny toeran'Andriamanitra, satria ny zanakao de oliva maitso anodidina ny latabatrao. Iny moa zany tena amin'izany. Ao an-tranonao zany rehefa mandeha amin'ny fatoron'Andriamanitra fotsiny ianao de hitanao zany hoe fiainana mahafinaritra. Na ny vadinao ny tena Andriamanitra. Vadinao de tahaka ny voaloboka. Halleloia. Ny vadinao de tahaka ny voaloboka mahavokatra. Ezekiel amaranako azy toko 7:20. Ezekiel toko 7:20 andiny 10 izay mivaky izao aminaran'i Jesosy manao hoe ny reninao de tahaka ny voaloboka voavolo eo amoron-drano tamin'ny andro ny adananao, vokatra sady nanarika izy ho azon-drano be. Halleloia. Ny reninao io en tant que zanaka izy no miteny io fa le vady izy eto amin'ny Salamo 4:20. Ny vadinao de tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao. Zany hoe tsy olona manelingelina anao io, tsy olona vato misakana seta mavesatra ho anao io, fa voaloboka mahavokatra tangosanao ny voaloboka. Halleloia. Mahate honina, mahate ho tia olona mahavokatra. Tsy anao zany manana vady hoe tena le olona le tsisy anaovana azy ireny ao an-trano, fa hitondra fifaliana ho anao daholo. Zany rehetrarehetra zany ry havana. Sarotra ny tantaran'izany satria mahafinaritra mitantara azy, fa tsotra fotsiny. Raha matahotra an' Jehovah ianao de ho tanteraka aminao zany rehetra. Mila mandeha matahotra an'Andriamanitra ianao. Tsy ampy ianao mivavaka. Fa ny tena tsara ianao matahotra an'Andriamanitra. Matahotra an'Andriamanitra, mandehana amin'ny lalany tandremo ny didiny de ho tonga aminao izany rehetrarehetra zany hoaninao ny asan'ny tananao sabatra sady ambinina ianao vadinao tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, de ny zanakao de tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireny matoky fa isika rehetrarehetra eto de hanana an'izany tokantrano sambatra, tokantrano voatahan'Andriamanitra mahereza isika rehetrarehetra. Halleluia. Amen. Ny sambatra tokoa. Amen. Mivoky valisoa. Amen. Jesosy. Alleluia. Amen. Jesosy mba iry io zany de angatao hoe Jesosy mba ataovy amiko zany, mba ataovy sambatra tokoa za sy ny ankonako Jesosy. Amen. Ny tarana ny ateza ahery izy koa tsy ho very. Raha tianao tompo
Alleluia. Sotra Jesosy a Alleluia. Zay zanakao. Izy koa mahalala misy mpakala tsika mahafatrana faharovana Jesosy. Halleluia. Zay zanakao e. Fataon'Andriamanitra amin'ny fianao zany atahory Andriamanitra dia masino mikatranao famitapekanao zany. Fiadanana mateza lova tsara sady ngeza no miandry azy. Halleluia. Voninahitra ho anao e. Hoe tsika mbavaky zany dia tentsika hoe Jesosy tena mataovy amin'ny tokantranoko zany, ataovy amiko zany mba ho sambatra. Halleluia. Mba ho feno fifaliana, mba haheriny zanako ho tahina Andriamanitra izay menakavy. Halleluia. Tokony tanteraka aminao zany e. Tokony ho ambinina amin'izany ianao e. Tianao Jesosy. Raha ataony fehany dia zao, raha tianao tahina ny tokantranonao sy ny ankonanao dia ianao no tonga dia manomboka matahory an'Andriamanitra ianao mivavaha fa itokantranonao io ho sa mahavokatra io, ho sa tena mahafinaritra io, ho tokantrano atehoniny io. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy tamin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ny teninao Jesosy Jesosy misaotra ary makasitraka ary mameo voninahitra anao fa tanteraka sy totosa teto soamantsara indray ny fandarana dia ho tahinao any tokantrano rehetra Jesosy, tokantrano rehetra izay mpanaraka an'izao fandarana mba ho tokantrano sambatra, ho tokantrano matehonina, ho tokantrano tena hoe ho feno fahasambarana, fiadanana ary tena hoe ho lavitry ny aiasy ny tebotebo ny tahotra sy ny fanahina Andriamanitra fa ho tokantrano tena hoe ho voatohany tanteraka mihitsy ny fony tsy hanana ia, tsy toetra amina ia fa hitoetra tsara amin'ny fanatrehanao, hitoetra tsara amin'ny fatoronanao, hitoetra tsara amin'ny fahasambarana manana anao. Misaotra Jesosy malalo, matoka Jesosy fa izay rehetra neno an'izany teny izany indray androany dia nandray tamin'izany avokoa. Izany Jesosy tena matoky androany fa tsy misy na dia iray aza hiala maina Andriamanitra amin'izany toroteny izany fa samy andray avokoa. Tena hoe andray ny vokatra izany hiainana izany ho voninahitry ny anaranao. Matoky izay Jesosy amin'ity androany ity fa
tsy verina any aminao zany teny rehetrarehetra zany raha tsy mahatanteraka eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra ary mankasitraka sy manome voninahitra anao ary nidera ny aja sy ny saotra dia efa anao hatramin'izay dia mandrakizay. Ny devoly sasatana kosa dia afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto ara androany fa ihany amin'ny tsiray avy dia tena hoe hipaka amin'ny tsirairay avy ny vokatra izany toriteny zany tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia, amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoan'izao ampanozitsika ny avavintsika Erika Raka avy eto Frantsa, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona vavy Erika. Ivavakatsika hanaranana fotoana sy ivavaka ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra tena misaotra anao izahay tamin'izany teny mamy izay nampindray anao tany izany. Misaotra noho ny fitiavanao anay Jesosy satria mbola afaka nino an'izany teny izany indray izahay, mbola tafavoreto indray izay ahafahanay nandray an'izany afatrao izany. Misaotra Jesosy malala satria tena tsapanay fa sambatra tokoa izahay raha miaraka aminao. Ao aminao irery ihany no ahitana fahasambarana Jesosy. Izany indrindra no isaorana ianao, izany indrindra mbola anatonanay ianao, hanomezanay voninahitra ny anaranao satria fantatray fa raha tsy eo anilanao izay dia very, raha tsy eo anilanao izay dia reraka, raha tsy eo anilanao izay dia mety kify. Ao aminao irery ihany no ahitana fahasambarana Jesosy malalo. Misaotra ihany koa tamin'ny fizahoana vavolombelona izay nentin'ny ravavinay Jesosy fa tena nampahery anay tokoa ahafahanay mbola mijoro mandrakariva atahotra anao amin'ny voninahitra ny anao ary andeha amin'ny fahamarinanao mandrakariva ary mbola hanamasina ny tenanay mihoatra izay Jesosy satria raha ao aminao izay dia tsy manam-panahina, raha ao aminao izay tsisy tahotra, raha ao aminao izay feno fihaliana dia mankasitraka indrindra Jesosy malalo. Misaotra ihany koa tamin'ny connexion anay Jesosy fa tena niasa teto tokoa ianao dia teo ary nisatasaka niasa ny satana dia ny herinao no nasehonao teto, ny fahalebiazanao no nasehonao tamin'izao fotoana izao Jesosy dia mankasitraka Jesosy satria be mety olona mangetaheta ny teninao tamin'ity an'ity ka nahazo hery indray tamin'izany teny mamy izay nampitondrainao mpanofonao izany. Misaotra ihany koa tamin'ny vavaka fanombohana izay nentin'ny ravavinay Jesosy ary indrindra ihany koa ny famelabelaranao izay nataon'ny pasitera dia ankasitrahanay ihany koa satria mitondra hery anay, mitondra fampianarana anay mandrakariva. Ankehitriny izay Jesosy malala, hitondram-bavaka indray ho an'ny firenenay Jesosy fantatrao izany firenenay izany. Tsisy miafina aminao ny ao anatin'ny ao amin'ny firenenay io fa mbola ao anatin'ny ady, ao anatin'ny hantrana, ao anatin'ny olana, ao anatin'ny keda maro samihafa Jesosy malala. Jesosy arotsaiao fanainao masina kasiomy fony vahoaka malagasy mba hatsapa izany fahasambarana izany Jesosy ary tena hatahotra anao ihany koa ary andeha amin'ny fahamarinanao satria raha tsy manatahotra izay, raha tsy manatahotra anao izay, raha tsy manana anao izay dia tsy handray an'izany fahasambarana izany. Dia fenoy amin'ny vahoaka malagasy izany fahasambarana izany Jesosy fa maro ny mijaly, maro ny marary, maro ny mandalo ady mafy Jesosy dia ianao Jesosy mikasika ny fon'izy ireny, ianao Jesosy hanondraka ny fon'izy ireny amin'ny fitiavanao Jesosy ary mamindrafy fo ny vahoakanay malagasy ianao Jesosy na amin'ny ambaratonga ambany izany na ambony Jesosy malalo. Dia rehefa mamindra fonao ihany koa ireny olona any fonja ireny Jesosy mandalo ady izy ireny, indraindray mety tsy avaha amin'izy ireny no idiran'izy ireny miafonja dia aoka ny fanainao masina no hirotaka amin'izy ireny ary fenoanao fahasambaranao. Eo koa ireo marary Jesosy tena amin'izao indrindra amin'izao valana aretina izao mirongatra indray any amin'ny tranonay io Jesosy dia aoka ianao Jesosy hanao hamangy an'ireny olona marary ireny, aoka hofasianao mba hahatsapana izy ireny fa miaraka aminao dia tena feno fahasambarana, miaraka aminao dia tsy mba ho very izany na inona Jesosy. Eo koa Jesosy ny tokantrano maro samihafa mandalo ady, mandalo tsipisina Jesosy dia tsisy miafina aminao ireny ka fangio Jesosy ataovy tena tonga any amin'izy ireny ny fahasambarana, toa feno an'izany fahasambarana avy aminao izany iray avy dia apetraka feno am-pelatananao izany firenena izany Jesosy mahatoky izay Jesosy malalo fa ianao hiasa amin'ny firenena io, ianao hamindra fo ny firenena io, mbola ho avy Jesosy maraina vaovao
omenao amin'ny firenena io ka isandrata amin'ny voninahitra ao, isandrata amin'ny anaranao Jesosy dia mpondra fivavahana koa Jesosy ka sio izy ireo mba tena hitory ny filazantaranao mba hahaizany izy ireo zaran'izany amin'ny tsirairay avy. Dia matoky izay Jesosy fa izay tsirairay avy reto na dia aza miala eto Jesosy dia ho feno fifaliana tory, feno fahasambarana ny tenanay dia ataovy ny toetra anatin'ny tokantranonay sy aty am-ponay izany fahasambarana izany Jesosy, ataovy tena tapanay fa sambatra izay miaraka aminao dia tahio Jesosy izay tsirairay avy, tahio ny antonanay, tahio ny mombanay rehetra Jesosy. Raha tory izay dia apetraka feno am-pelantananao izany torimaso izany mba atory fo maraina izay feno fifaliana Jesosy hainao no tantana ny tontolo andray dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy amin'ny vavakany anao ny tera sy laza sy voninahitra mandrakizay. Saotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen. Aleloia. Soratsika navavitsika Erika atao anatin'izany vavaka mamy matsiro vavaka firenena izany voateniny hatramin'ny voatondra ny ambavaka hatramin'ny anaponja ka hatramin'ny hatrany amin'ny hôpitaly ary marina tokoa izany fa tena entina ambavaka fa mirongatra dia mirongatra ilay aretina ny Madagasikara zao tena mila entina ambavaka ny firenentsika. Misaotra nabavitsika atao anatin'izay. Misaotra ny nabavitsika izay mitondra vavaka fanomboarana koa nabavy Soameva dia misaotra betsaka ny nabavy Lovely fa tena mino fa nampahery anao ny tenin'Andriamanitra izay nentiny androany dia androany ny tokantrano ny tena indray voalohany indrindra amin'ny tsodrano rehetrarehetra izay androany satria izy nampiasain'Andriamanitra teto androany. Dia mahay reto tsika rehetrarehetra raha mbola tsy tonga amin'ny ranitra Jesosy dia eo ndreto rapitso hiaraka amina mpitory-teny vaovao indray hafa indray. Dia tsika moa manana ny fikambanantsika Gamaliely tsy ampy tsika mitondra bavaka fa ny tena ampy koa dia tsika mandray anjara mivantana amin'ny fanampiana sahirana ka tsika dia manohana ny sahirana ny Madagasikara mampisakafo ny mpianatra ao amin'ny PPP Tandrokobe Anozy Zato Andrefana isan'andro mba manome yaourt sy mofo, yaourt sy madeleine, yaourt sy les mini cake ireny, yaourt sy pain au chocolat sy ny sisa dia isika eto amin'ny fandarana andramoka izao sy ny groupe Gamaliel no miandraikitra an'izany dia isaoran'Andriamanitra fa hatramin'izao mbola nitio foana mbola tsy tapitra ny teo am-pelantanana, mbola tsy tapitra ny dililo teo am-pelantanana fa izao mila niezaka avy amintsika tsirairay avy nefa satria isika ihany tsika tsy mba manana mpanohana ara-bola fa tsika rehetra ihany no fanotoana eto ka raha misy azony tananao atao dia afaka miara-manohana zany aminay ianao dia afaka mandefa MP amiko ianao fa tena mila tohanana zany asan'Andriamanitra izay ataontsika izany, asan'Andriamanitra koa ny fanampiana sahirana dia vola izay alefanao tsy ho an'ny fandarana andramoka izao, tsy ho an'ny rado rakotosalama fa alefantsika ho an'ny sahirana ampisakafanana ny sahirana ny Madagasikara. Raha misy terem-panahy nareo mba te hanohana an'izany dia manentana anareo mihitsy satria somary nanginginina izay fanentanana izay tatato nangingina koa ny fandraisana anjara tsy afenina izany dia raha misy azonao atao voatsy raha ambony tanana dia mandefasa MP amiko dia hitantsika eo na alefanao direct ny Madagasikara na alefanao eto na chèque na virement na inona izay andefasanao azy mety foana dia oneran'Andriamanitra avy zato eny sady anie izany vitanao izany tsisy kely tsisy be fa izay hitanao fa azonao omena am-pitiavana dia atolory hanampitsika ny sahirana. Samy mahery daholo rapitsika mihaona eto raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahalanitra Jesosy dia rapitsika dia efa mihaona eto indray dia samia tahian'Andriamanitra, samia mahery isika tsirairay avy dia ny fiadanan'ny tompony ho amiko sy ho aminao rapitsika mihaona azadino amin'ny sabatalina Pasika an'i Jehova dia samia mahery isika tsirairay avy tahian'Andriamanitra daholo. Misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany rapitsika mihaona eto raha tsy tonga Jesosy. Aleloia. Amen.